Ny taona 2024 aloha zany a dia misy an'ilay lalàna iny hoe tokony volana aogositra iny zany no 2024 nomena ny budget ho an'izay commune zany afaka namena an'iny dia budget de moyen daholo ny filaza azy fa nisan'ilay formation nataony zay tamoa zay isorana azy be da be a dia nanao an'ilay formation na budget de programme dia niandry an'iny daholo zany satria mbola sarotra be manao an'ilay budget de programme ianaiky sandrinindrindra sy le hoe cadre logique an'izany sarotra be efa namolavola azy aloha efa sarotra miaina amin'ny kio sarotra an'izao fotoana miaina aminy dia an'izay a efa vita ny commune petitafika aloha ny budget de programme fa eo amin'ny fampiarana azy a tsy mety budget de programme io an'ny ministère fa tsy an'ny commune tsy be da be ny lafiratsiny izy io zany ka io a miteraka démotivation ho an'ny commune fahitana azy mikasika an'le hoe fifamalina amin'ny mety hoe ny contrôle de légalité sy ny commune tsy eveko fa tokony samy mba nan'ny andraikany tsara mihitsiny fa tsy akizy manao CPE koa ka dia laza fa tsara ny valim-panadina andray ihany na zao ny tsy mety tao fa zay le hoe secret professionnel dia samy tokony manao ny asa zany fahitako azy fa inona tena le fiantraikakina le budget de programme sy mahasamy hafa le budget primitif budget de primitif moa zany budget de programme daholo mandrafitra azy fa ny primitif ny hoe le ingana voalohany dia atao ny tombatombana rehetra ny budget de programme ny dépense aloha zay vao ny recette budget de moyen ndray a recette aloha vao dépense ka manao adaptation an'le izy tsy dia mora loatra 2006 a ny pécopiarahana plan comptable 2006 no arahana io hatramin'izay tsisy mpamatsy vola zany ny exige dia tsy narahana le fa zao misy mpamatsy vola dia tsy maintsy arahana le izy dia tsy mety a be da be ny commune repotra e tena ary le izy ny tena mahalafiratsiny le izy a tena makany amin'ny tsy fifampitokisana loatra le izy dia ny lafiratsiny ihany koa zany ny fahitako azy a mamono ny démocratie akolaka io budget de programme satria natokana ho an'ny manam-pahaizana amin'izay manao miketo ny tokony be ny tanàna nefa raha nyrafitra zany dia hoe ny be ny tanàna zany a dia zay olona akaiky amin'ny vahoaka mahafantatra ny fahoriam-bahoaka dia manana fahaolana amin'izay fahoriam-bahoaka izay mandretsikelikely manana programme anazy raha ny fampiarana azy amin'izao aloha hitako hoe randrana mety tsy manendrika amin'ny malagasy any le izy amin'ny ankapobeny ho an'ny olona nianatra ho an'ny olona nanao comptabilité a tsy dia manana olana loatra angamany fa tsy ny tena antsika rera ny jerena fa ny commune ray manontolo ny jerena dia izay no tena hoe mila tokony fivoriana be izy io dia misy tokony aintsina mba hifanaraka ihany koa amin'ny toe-tsaina malagasy inona ndraiky oatra mety lafy tsara lafy tsarany a atao eo amin'le famoahana an'le vola zany a misy an'le hoe fifaninanana amin'le facture zay mety lafy tsara dia zay ihany a zay ihany mba hitako lafy tsara fa ny taratasy rehetra voaka rehefa mamoaka vola be da be ary io a atonga ny be ny tanàna amina izy a dia tsy avita amin'ny programme nampanantena ny tavy vahoaka satria lahany andro eo izy satria izy ordonnateur tsy mampety azy koa dia le iny tena tsy piako mihitsiny a tsy mety a ny atao principal comptable le trésorier aloha zany dia lasa hoe principal comptable na PC dia ministère en finance et budget manendry azy tsy mety zany satria rehefa manendry izy dia tokony izy manakarama azy manendry izy nefa mbola ny commune no sainy mandony karamany manendry izy nefa le olona raha tsy ho voafian'ny commune raha mifandehany fa ministère anao ami azy dikan'izay a misy be da be tsy logika ao anatiny ao e misy za mahita fa manena ny fahefan'ny be ny tanàna io a ary ho an'ny commune tsasatsasany izy io teraka polémika be satria le principal comptable zany lasa mbola super maire dia lasa olana be izy io dia maire nefa no vidimbahoaka fa tsy PC a dia zay no teneniko hoe tokony misy zavatra intsy maromaro izy io inona tena antony fahitako azy aloha fahitako azy tiana ho any andafy ety Madagasikara dia hitovy amin'ny ministère koa ny commune mbola aveko mihitsy sasanangy samy hafa ny commune sy ministère tsy mitovy zany lenay ny karamanay tadavinay izay ihany ny tady ny karama ny commune ampodonana ny commune
zay tsy manana hoe vola mirotsaka ty vola mirotsaka dia atao karaha mana isam-bolana rehefa mampivadika atao hoe ny sain'ny be ny tanàna miampy ny knapsa zay tsy maintsy aloha zany rehetra zany ny fampandrosoana sarotra be zany lizy ny antony nanerena azy mety angambany a eritreretina hoe ho fanatsarana fa saingy zao ny malagasy rehetra ny tsy ary nianatra fa tokony za mahita an'izy tokony alefa tsy kelikely le fampidirana an'izy ary ny tena mahakamo be ny tanàna ao anatiny mampatahotra ny be ny tanàna dia ny hoe raha vao manao an'izao nareo dia migatra raha vao manao an'ity nareo dia migatra raha tsy manahaka an'ity nareo dia migatra dia ny tanàna kosa ve dia honana migatra lava zao ohatra ny mba hafahafa ihany mieritseritra zany raha misy ny atao hoe tsy nampandroso ny tanàna ve dia be ny tanàna no hoe tena tokony antoka ngeza be amin'izany sao dia matsiahany kosa le izy fa tokony mba hovaina koa na le fomba firesaka ary mba tokony hiverina mihitsy hoe malagasy manaja malagasy nampitondra izy na entina fa lasa misy fandrahonana migatra dia lasa matahotahotra delo lehibe ny tanàna dia misy moa zany zao be ny tanàna miandro ny fahatampena amin'ny mandat dia tsy hanao be ny tanàna tsony satria hafahafa koa le izy lasa manaraka grille indiciaire zany zao ny commune mampanarahana an'izay nefa ny maire olona tsy manana matricule zay ka manana orinany mahabe ny tanàna neny zay mivoaka zéro tsy manana retirety zay tsy manana ininina dia ahoana zany le maire tsy manana diplôme dia mba ho motive ve le maire amin'izany betsaka ny tokony ahitsy fahitako azy betsaka ny tokony ahitsy fa anjary lasa olokona ho atao fotsifotsy eto daholo nyvolontsika manakafy dia lasa vazana olokona ny hoditsika atao fotsifotsy fa tsy eto vazaha mihitsy tsika gasy foana ary ny gasy dia tsara dia tsy ny ministera hotatanana ny vola commune sa dia zay le tanjona zay ny tena encoeur sanatrika zay ny tanjona hoe tiany ministera hotatanana izy dia tena manomboka makany amin'hoe tsy mahatokontsony zany ary zay tsy ny ministera nametraka anay fa ny vahoaka no mifidy ny be ny tanàna zay aloha tena apetrako tsara mihitsy ny be ny tanàna dia onombo fidim-bahoaka fa tsy ny ministera ka rehefa tiaka fahefana bebe koa izy dia tokony atao mazava tsara amin'izao fotoan'izao fahitako an'le hoe décentralisation effective aloha tsy makany mihitsy tsy makany mihitsy raha eo amin'ny lafiny ara-bola ny fijereko azy fa amin'ny resaka isorako minokana kosa aloha ny M2PAD rehefa mba miezaka zareo aloha mamerina an'le hoe fifandraisana ny tsara kosa aloha ny amin'ny M2PAD zany hoe misy ministera zany tena mba mitsinjo n'le commune misy ministera ohatra ny tokony mbola ifampiresaka tsara amin'ny commune efa vita daholo ny commune rehetra manerana Madagasikara ka efa nanao soni dia efa nanokatra ketina caisse d'épargne daholo dia raha vao misy vola very dia tonga dia ny caisse d'épargne n'le PC no mameno azy dia raha vao tsy voasolo dia migatra zay daholo zao manana compte manokana rehefa compte versé any amin'ny caisse d'épargne compte dia efa avy ny PC rehetra efa avy nanao efa ninina tany amin'ny tribunal dia tsy haiko hoe vola miliara ve no tatan'le PC sa resaka fa teo aloha nanaona ny fitatana commune ny vola zany fitehirizana tena napetraka foana aloha zany le hoe le pièce de caisse ny ilaina foana dia minday tsy maintsy ilaina iny fa hoe sous contrôle ny maire tanteraka mihitsy dia raha misy zany ny zavatra mitsanga tsy mety amin'ny fitatana dia le maire le premier responsable tsara iny satria le maire ny olom-boafidy fa zao zany lasa le PC ny premier responsable dia premier virgule 5 orina ny be ny tanàna zay maharatsy azy dia le fahefanany le fahefan'ny maire mihitsy ny hitako hoe tsy mety tokony diniana tsara fa tsy za mbola mamerina ny commune ve ny mampahantra Madagasikara sa ny commune no asa raha tsy fitantanam-bola le vahoakany manao compte rendu amin'le vahoakany ny be ny tanàna zao reto nampanantenaiko anareo vahoaka tiany tanteraka tiany tsy tanteraka no ny antony ohatr'izao dia mahita le vahoaka hoe mety otrina zany budget programme ny commune Betotafika aloha zao amin'ity ny 400 millions d'ariary ny primitif amin'izao inandray no anton'le vitany vitany Japon aloha dia isorana ny firenena japonais zay nandefa fa ny délégation dimy amby folo zany zay no nalefa fa 4 amby folo zay nandeha tamin'ny alalan'ny coopération anjika
izy io dia mikasika mihitsy ny resaka hoe fandrafetana sy fampiarana an'le plan d'urbanisme directoire. Zay zany no tao anatin'le izy. Dia ny fomba niainan'ny Japon an'le izy dia tao anatin'izay nisy ny visity dia nisy ny cours. Dia daveo zany ireo tanàna nitetezina toy ny Tokyo, Nagoya moa zany misy ny usine mpanao automobile anisan'ny matanjaka be eo ny Toyota, misy koa n'le resaka pollution, misy ny Toyoma, misy ny firenena koa tsy firenena fa vila atao hoe Kawasaki. Elanelana zany mampitoy an'ny Yokohama makany Tokyo, ohatrany hoe Moramanga izy zany zao raha amintsika zany Antananarivo dia Moramanga dia Tamatave. Dia samy manany fomba iainana ireo. Ny tena lehibe tao anatin'le izy dia ny hoe ny commune ny Japon tena manany maizy azy tanteraka mihitsy. Tena manany maizy azy ny be ny tanàna zany any Japon. Ary misy fiaraha-miasa tena mifampandrosoana mihitsy eo amin'ny gouvernement central sy ny municipalité. Ny be ny tanàna ny Japon tsy azo kitikitiana na rahahonana. Ny be ny tanàna ny Japon raha misy tetikasa ataon'ny gouvernement central ka tsy lanin'ny be ny tanàna dia tsy mandeha ny projet fa mijanona mihitsy. Samy efa taona ihany ny durée an'ny mandat fa ny fahefana tena samy hafa be. Ny trano isana koa samy hafa be satria na ministère ataonosy ary mbola kely mihoatra amin'ny municipalité anankiray au Japon. Misy hatrany amin'ny 10 étages ny technician fa misy 1300 technician. Samy hafa be, samy hafa tena samy hafa mihitsy. Ny azo tsoahana zany ny fahitako azy raha tena fitinina amin'ny teny iray dia hoe mila tiana aloha le firenena na commune dia matokony vahoaka dia mandroso azy le tanàna. Zay fahitako azy.